Ny section Antananarivo renivohitra ihany koa dia napiakapeo ihany koa ireo filevana izay nanambara fa toa voahilikilika izy ireo ao anatin'izao zavatra misy ankehitriny izao. Nanao antsoavo amin'ny filohan'ny malagasy RGB izy ireo mba hitady vahaolana amin'ity bolana mianjady amin'ny taranja baolina lavalava ity. Napiakapeo ihany koa ireo filevana eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra amin'izao zava-misy ankehitriny izao. Nahatsapa-matsy izy ireo fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny faninanana eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra. Miantso ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany izy ireo mba hijery akaiky ny vahaolana. Ray aman-dreny ray aman-dreny nareo mpiara-miasa aminao anankitelo roa zany isection liky dia tokony hifanapy misy felo mianaka raha azo ny atao fa ny heliko ny ankizy mety afaka hivavony satria izy ray aman-dreny fa matsary mijaly izay le ray aman-dreny nafondrevana fa rehefa tena farantsy mety amin'ny ray aman-dreny nafondrevana ty ataonareo ty dia atao anyangatana zany atao vaky fotsifotsy ny ringoby ary misy aza misy angarana na iza fa rehefa section na andefan'ny arivo na antsonana ny arivo na nevaraky ny arivo rehefa mpanao ringoby dia ray iny baolina lavalava ray iny ihany nipolomany ambony ray io. Arak'izany dia anao hetsika ihany koa izahay hoy Andriamatora Kotonarasana Gilbert filohan'ny section Antananarivo renivohitra manoloana ny sakatsakana maro isan-karazany ho an'ny mpilalao rugby rehetra ny kianjan'ny Maki fa tsy natokana ho an'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava hoy izy ireo. Kianjan'ny Maki dia tsy ariam-boky fa ny kianjan'ny Maki